Mandalo eto amintsika kosa amin'izao fotoana izao ny tompon'andraikitra voalohany eo anefa ny fikamanana japonais Jirgas izay misahana ny tetikasa fivary miompany indrindra amin'ny lafiny fambolena moa izany tetikasa izany sy fanadihadiana avy hatrany hoenty ny Velgisla. Nitsidika ny sekretera jeneraly ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana ny tompon'andraikitra voalohany avy ao amin'ny Jirgas fikambanana japonais iray izay misahana ilay tetikasa fivary eto Madagasikara. Ity tetikasa ity dia mikaroka karazam-bola izay volena amin'ny faritra tsy dia manana tany ny singa azahoana mamokatra. Mandritra ny taona le tetikasa dia tsy kelikely zany vokatra tonga dia andramany any amin'ny faritra anankitelo tenenina teo Analamanga, Alaotramangoro dia Vakinakaratra. Ny mahasamihafa an'ity fikarohana ity amin'ilay mazara zany dia izao hoe misy olona ohatra hoe manao fikarohana dia mikasika ny tany fotsiny ohatra na mikasika ny karazam-bary fotsiny. Raha mitratsy ianareo mahita an'ilay karta io ilay karazam-bary rehetra nanaovan'ny fofefa fikarohana sy ny tany azo ambolena azy tsara zany. Iny zavatra iny matetika hita amin'ny toerana hoe misy tany dia ampiana ny zezika dia atao tsara mihitsy zany aloha ilay tany dia mitombo ilay vokatra mazava ho azy. Fa ity tetikasa ity dia hoe tsy mieritreritra hoe hanana vola be hividianana misy zezika zany ilay tantsaha fa hoe inona no karazana vary zany izay afaka misintona an'ilay tsiron'ny tany na kely aza ny fahafahan'ny tantsaha mitondra fanatsarana an'ilay tany amin'ny ankapobeny. Izany hoe mety kokoa amin'ny fahafahan'ny vidin'ny tantsaha malagasy amin'izao fotoana izao. Maharitra 5 taona ity tetikasa ity ka faritra telo eto Madagasikara no anatanterahana azy. Mba hiakaran'ny vokatra hatramin'ny 5 taona isaky ny hektara no tanjony. Amin'izao fotoana izao manko dia mbola eo amin'ny 2 taona isaky ny hektara no vokatra eto Madagasikara.